Soca Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot Fantar revuga Natura, Isenufkar Navamni Zafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Soca Vitre, Silhouette Institut, nature, manulcho anao ni vavao. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny Bianco sy ny Samifina manoloana tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fifidianana Kameviko Noé. Efa mialohan'ny fifidianana ihany koa no nisy ny tsy fitovian'ny herintsika ny ireo kandidà ampifaninana ary mitaky ihany koa ny fanazavana mikasika ny vola rehetra mihodina nandritra ny fifidianana iny indrindra ho an'ireo antoko politika izy ireo. Fandrindrana sy famerana ny vidin-tsoloka no paikady entin'ny fanjakana mahalona ny fiakaran'ny vidim-piainana etsakilan'izay ny andanjatrano mihoatra ny dolara sy ny euro ny sandany ariary antony tsy maintsy biran'ny fanjakana tamin'izay fepetra izay iena indray araka izany ny vola miditra ny fanjakana. Malalaka tanteraka ny fandranana sy fivarotana volamena tao aorian'ny fanapahan-kevitra lehibe nivoaka tao amin'ny filan-kevitry ny gouvernement tanjon'ny fanjakana ny fampitomboana ny vola miditra ao aminy. Manany anjakazakany ny mpanambola sy ny vahiny amin'ny sehatry ny volamena ny mpandrarara tsy misy fepetra entitra raisina momba izay. Tapitra ny 27 ora nomeny ny piasa ny Jirama ho an'ny fanjakana iroso amin'ny fitokonana ireo piasa manerana nosy amin'ny alatsina no avy izao mitaraina avokoa ny mponina mahalona ny delestazy lavareny na eto andrenivohitra na any amin'ny faritra. Tsy misy fandraisana amin'ilay orinasa amerikana na azo ny fitantanan'ny ampahany amin'ny orinasa Jirama fa olana eo amin'ny fitaovan'ny orinasa no mahatonga ny delestazy ho ny minisitra androany. Mbola tsy aorian'ny tsy nahitana ny fiaramanidina MH370 ny kompania Malaysia Airlines manomboka manao fanadihadiana amin'ny alalan'ny ampahany elatry ilay fiaramanidina Boeing 777 hita tao amin'ny morontsiraky ny Nosy La Réunion ny herinandro lasa teo ny tompony andraikitra androany ao amin'ny toeram-pikarohan'ny tafika ao Toulouse no anaovana izany ny atsipirana rehetrany. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, des produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vanoko lakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamashifoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantsona laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Non, encore du bourrage, j'en ai marre. Quelle perte de temps. Et saviez-vous qu'un bourrage vous coûte 2 à 3 minutes de votre temps? Vous voulez une solution? Utilisez Navigator.
Le papier extra blanc avec 99,99% sans bourrage. Pour un papier standard, il y a 5 bourrages par 10 000 tirages. Navigator n'en est qu'à 1. En plus, il économisera 7% sur votre consommation d'encre et tonnerre. Navigator. Économisé par la qualité. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Endermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront à Moudeville. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Vacances mlai, ararotni illimité night, illimité daoni, SMS. Signant. Makanam best friends atel safidno, manjich niala tutul, am sivural, acham enura marain, am vidin arrivolia TTC Mood, asu yang am 224 étoiles 3. Mlai hein? Minha mãe en vacances miaraka amin'ny orange. Minha mãe en tontolo miaraka amin'ny orange. Have no place to go, darling. Have no place to go. Have no place to go. With you, miara come now, miara come new. Dia mbola fahala mitsidika ny tokantrano indray tomboky lasomboka avy amin'izao takarivo izao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalamba-bao ny fahita lavitra Golo TV manasanao ampananjanary anaraka izany hatramin'ny farany vaovao mikasika ny akony natanterana ny fifidianana farany teo avy hatrany no isantarantsika ny fiarana amin'ny ity hariva ity tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana kominaly farany teo raha ny tatitra avy amin'ny KMF Knoe androany ity sampanampanaramasy ny fifidianana ity izay nanambara ihany koa androany fa maro ny endrika tsy fanaran-dalàna niseho taloha sy nandritra iny fifidianana iny ka tsy nampitovy ny herintsika ny kandida mpifaninana isan'ny takin'izy ireo androany arak'izany ny fandraisana andraikitry ny Bianco sy ny Samifine amin'ny fanadinana mikasika ny volan'ny hodina manodidina ny fifidianana iny ny tale jeneraly ny Samifine kosa nefa etsak'ilan'izay nilaza fa tsy mbola nisy tatitra mikasika izany fampiasam-bola maloto izany tonga teo ampelantanan'izy ireo hatreto fanadidiny Ernina Ravary. Amin'ny mampanaramaso ny fifidianana ny KMF Knoe dia namoaka tatitra momba ny fahitan'izy ireo iny fifidianana kominaly farany teo iny ity fiarahamonim-pirenena ity talohan'ny fifidianana dia olana 5 no navotran'izy ireo dia ny olana teo amin'ny fanaramaso ny lisam-pifidianana faharoa ny olana teo amin'ny filatsako-fidiana izay noasarotina ka nanahirana ireo mpilatsako-fidiana izany olana manaraka ny mikasika ny fampelezan-kevitra izay tsy nazavany fi tsy bidalao ka maro ireo nakabahana mialota amin'izany indrindra ireo kandida-panjakana tsy ampy ny fanabeazana ny olo-pirenena hiatrika ny fifidianana izany dia vokatry ny tsy fahamatorana teo amin'ny fikarakarana nandritra ny fifidianana kosa dia nahita ny KMF Knoe fa niena ny tahapavitria-ny mpifidy noho ny tsy fahatokisan'ny olo-pirenena ny mpanao politika tsy ampy traikefa ihany koa ireo mpikambana isaky ny birao-pifidianana ka namora ny alabato isan-karazany
tsy ampy ny fitandrona ny fandriampahalemana. Mitaky nisy ny mangarara araka izany ity fiarahamonim-pirenena ity ary miandry fanazavana mikasika ny vola rehetra ny odina nandritra iny fifidianana iny indrindra ho an'ireo antoko politika. Noho izany ny KMF Knoe dia mitaky voalohany indrindra fandraisana andraikitra sy fampahafantarana ny zavamisy momba ny fampiasam-bola tao anatin'ity fifidianana ity avy amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa indrindra fa miady amin'ny kolikoly manoloana ny endrim-pifidiana-tsafidy sy ny fanaparitahana vola samy amin'ny endriny samihafa. Mitaky ihany koa ny KMF Knoe ny jerena fomba ahafahana miantoka ny tsy ambaratelon'ny fifidianana no sady tsy ahafahana manamboatra bulletin tokana hafa ankoatran'izay ampiasaina amin'ny bureau de vote. Ny tsy fampiasana intsony ny fahefam-panjakana amin'ny fanovaovana na fanambamboarana ny lalàna hitantanana ny fifidianana. Mitaky ihany koa ny KMF Knoe ny tsy fampiasana olo-panjakana sy fitaovam-panjakana izay andoavan'ny olo-pirenena ny etrany hoentina mampandany kandida-panjakana. Raha ny tatra voaray avy amin'ny faritra sy ny antsoatarby isan-karazany nandritra ny fifidianana dia maro ny endrika kolikoly sy ny fizaram-bola tsy fantam-piaviana nandritra iny fifidianana iny. Ny akamaroan'ireo minisitra raha teo sy ireo olo-panjakana ambony dia saika voatonona hatrany tao anatin'izany lalao maloto izany. Manoloana io fitakiany ny KMF Knoe io tsy mbola nahavoaray tatitra mikasika izany volan'ny odina rehetra izany ny samifinina raha ny fanazavany ny tale generaliny ity sampana ity androany. Miady amin'ny famotsim-bola zany dia miainga foana amin'ny fanaovana fanambarana zavatra mampiahy na la antsoina hoe amin'ny teny frantsay hoe déclaration d'opération suspecte ka amin'ny fomadio moaloha zany nirazana io fa tsisy nanao déclaration d'opération suspecte na fanambarana zavatra mampiahy azy zany manodidina ny fifidianana tamin'ity farany ity. Efatra amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka farany teo no nipetraka ity olana momba ny famatsim-bola na toko politika ity. Efa nisy ihany koa ny fitakiana ny fametrahana lalàna mikasika izany saingy fanilian'ireo sampandraharaha voakasika izany hatrany ity lalàna ity. Mipetraka araka izany ny ahany amin'izay tena tanjon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tsy fametrahana izany lalàna izany. Mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany nanjavona ny resaka pacte de responsabilité na ilay fanarahana ao amin'ny fandraisana andraikitra nampanaovy ny fitsarana avy mba ny lalam-panorenana ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ity resaka ity izay tao lasa fialokalofan'ny filoham-pirenena nomen'ny HCC mba hialana tamin'ilay resaka motion de déchéance nataon'ny solombavambahoaka ny volana may farany teo nampiahy nefa amin'izao fotoana izao ny amin'ny fikasan'ny filoham-pirenena tsy hanaraka intsony ity pacte de responsabilité ity ka mety ho tonga hatrany amin'ny fandravana indray ny antenimieram-pirenena raha tsy izay no zava-misy tsy maintsy miroso amin'ny fanamboarana ny gouvernemanta ny mpitondra raha ny hevitry Saondra Rabenarivo. Fanadetiny Elina Rabaretrany. Tao anatin'ny fanampahana izay navoakan'ny HCC momba ilay fiampianganan'ny filoham-pirenena nataon'ny solombavambahoaka dia tsy nisy fanazavana na famaritana na ihany koa ny fehitrandro tokony hanatanterahany solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena ilay pacte de responsabilité. Samy naka ny famaritana izany arak'izay mety aminy ny tsirairay arak'izany. Raha ny lojika nefa dia tsy afaka miala amin'ny fanamboarana ny gouvernemanta ny filoham-pirenena raha mbola hitazona ity fanarahana faraisana raikitra ity hoy ny mpahalalana Saondra Rabenarivo. Raha fijeriko azy aloha personnellement tamin'ilay motion de censure raha 95 ny député tsy nifidy ny gouvernement dia raha ny tena izy zany dia tokony tsy hisy lalàna intsony zany afaka alefany amin'ny assemblée nationale satria ho lavin'ireo 95 député ireo foana ilay lalàna ka noho izany dia tsy maintsy raisina message ny motion de censure iny dia tsy maintsy atao ny remaniement du gouvernement. Mety karazana pacte de responsabilité izay remaniement zay ary raha mbola iandritsika ny hoe hipetraka ny Sénat dia mety mbola ely zany satria ohatrany hoe any amin'ny faraparany volana aogostra any vao fantatra daholo hoe iza daholo ny conseil municipal sy ny maire eto Madagasikara nefa ireo zany no mifidy ny sénateur. Raha zay ivana ny fomba famaritana ny hoe pacte de responsabilité na ny fanarahana fandraisana andraikitra avy amin'ny filoham-pirenena dia hoe fametrahana ireo andrim-panjakana tsirairay eo amin'ny toerany. Izany hoe tsy misy resaka fanoloana gouvernemanta, tsy misy resaka fampianoana fa ny fametrahana ny andrim-panjakana ny tena zava-dehibe.
taorinyny fifidianana iny anefa dia mety ho voatsipaka mba vafondraintsy mba mbahoaka raha ny kajikajy politika ny mpitondra ankehitriny hoy ireo mpandinika politika eto amintsika hatrany. Ny antoko HVM izay efa nilaza fa manana commune mahery ny 900 amin'izao fotoana izao ka ho mora foana ny azonany maro anisa ao amin'ny antenimiran-doolona, izany hoe mora ihany koa ny mandrava ny antenimiram-pirenena mba hanafoanana ilay pacte de responsabilité. Fa ataon'ny fifidianana iny zany dia hita fa manana 100% ny HVM ka mety ho sary zareo miteo andravany antenimiram-pirenena dia amerina ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha vao zay moa zany no mitranga dia tapitra ny resaka pacte de responsabilité. Mitandrina amin'io zany dia ny anzona maro anisa amin'izay ao anatin'ny parlemanta mba ahafahany mitondra. Mety ho very vahaolana zao miandry ny valiny communal zany hoe fifidianana ben'ny tanàna ka azahoana majorité anatin'ny Sénat dia amin'ny alalan'izay izy no manala ny parlemanta dia miala le pacte de responsabilité na zany na tsy zany didina avoaka ny ACC dia io ndray manaprofo zany fa tsy manaraka ny didina avoaka ny ACC ny président de la république sy ny rafim-panjakana rehetra. Tao anatin'ny fotoana nanomanana ny fifidianana dia tsy nisy resaka intsony ity pacte de responsabilité ity. Ny HCC raha teo mbola mangina hatramin'izao. Maro ankehitriny ireo olom-pirenena mametra-panontaniana vokatra izany ny amin'ny hoe somba nisy firaisana tsokombakomba ihany teo amin'ny filoham-pirenena sy ny HCC ka natao hanavotana ny filoham-pirenena ihany ny resaka iny mba hialana amin'ny fionganana. Fananao taridositra indray ny filohan'ny fitsaran'afo mba lalam-panorenana androany na dia tsy misy miraharaza ny resaka pacte de responsabilité izay didina avoaka ny fanovana ny gouvernemanta no andrasan'ny vondrika rehetra amin'izao riny ny fifidianana izao. Fantatra ankehitriny fa isan'ny sivana hijerena ny ministra hijanona na esorina ao amin'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo ny zava-pitan'izy ireo tamin'ny fampandaniana ny kandida-mpanjakana nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna iny tsy mbola nisy ny tahaka izany hoy ny jeneraly Désiré Ramakavelo fanadinika eto Andretsilavo. Tsy ny zava-bita amin'ny resaka fampandrosoana ny firenena intsony no rehefa sivana hiazonana na hanoloana ny ministra ao amin'ny gouvernemanta Ravelonarivo fa ny zava-bitany tamin'ny fampandaniana ireo kandida HVM manerana ny nosy. Taoriany zato andro izay tsy hita mazava izay tena fiantraikany tamin'ny vahoaka. Taorian'ilay motion de censure izay tsy nahitana député afa-tsy fito amby 10 isa nanoana ny gouvernemanta ka nampandiny ministra HVM isan-karazany. Ny fampandaniana ny kandida-mpanjakana izany no sedra natrehan'ireo ministra. Tsy mbola nisy tranga tahaka izany teto amin'ny firenena hoy ny jeneraly Ramakavelo Désiré Pahitantara. Nisy tamin'ireo ministra hoy izy nanao amboletra sy nampiasa ireo fahefana rehetra teo am-pelantanany ahafahana mampandany ny kandidany antoko HVM any amin'ny faritra misy azy avy. Dia atao terovaimanta ohatra hoe mpiasa-mpanjakana mandeha any ambanimbany voalohany tsala amin'izany dia hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao jereo ireo le olona latsaka rehetra iny ariny dia efa nisy ny teny misy tena hoe terena mihitsy le olona mpiasa-mpanjakana hitady olona ho anantoko hoe nitady olonareo atao amin'ny antokontsika zany izy zavatra mahavary mampimeny izy zany so dia mba misy tokony kosa eritreretana ny hoe misy fanovana tsy amin'ny antom-panjakana ohatrao misy fiovana tsy amin'ny antom-panjakana ohatrao etsetra etsetra fa tsy apetraka fotony hoe tsy misy azo kitihina dia indray le antom-panjakana rehetrarehetra nge ny lasa tsy tokisan'ny olona. Tsy vaovao intsony no mahare fa misy tranga tahaka izany tany amin'ny faritra maro nandritra ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra. Raha mahalala ihany koa fa nalaza ny resaka alabato vokatra izay manerana ny nosy no averin'ny maro fa hanery ny fitondram-panjakana hanaovan'ny gouvernemanta ihany koa ny resaka pacte de responsabilité izay nodidiny ny HCC. Didim-pitsarana izay tsy raharahin'ny mpitondra ankehitriny noho izany sady tsy misy feim-potoana hanatanterahana azy no tsy misy sazy voalaza ihany koa fa miatra raha tsy atao. Tahaka ny fanao ny taorian'ny 17 ny volana jiona farany teo miala ilany fotsiny ny filohan'ny HCC raha nanontaniana momba izany androany. Tsy vao zao akory no tsy samy resaka imasom-bahoaka tahaka izao intsony ity filohan'ny HCC ity. Andrasana nefa ny fanazavana ofisialy avy aminy indrindra momba ny hoe inona marina ny tena votoatin'io pacte de responsabilité io izay nodidiny ny ratsa-pitsarana tantanany.
nanjavona ary tsy hita intsony momba ilay mpandraraha voaroroy teny amin'ny chaîne pénale tamin'ny resaka kolokolo sy ny fandrarana andramena antsokosoko raha ny loharanobavao dia tafiditra ho isan'ny mpanohatsaina ny candidat HVM ity farany nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo hatreto tsy mbola feny atao taratasy araka ny andrasan'ny fitsarana raha ny fanazavany teknisiany eo anivon'ny Bianco ny fitsarana izay nametrahany maro ahany amin'ny mety ho sy ny endrika kolokolo igoavana efa iazana ny alana amin'izany endrika ratsy ny fitsarana izany hoy kosa ny minisitra Androany Fanadetiny Erny Ndarabary. Raha tsy ivina nilaza ny fitsarana fa tsy ampy hampanganana any Bekasy ny atao taratasy netiny Bianco ka izay no tsy nandraisan'ny fitsarana izany ity raharaha ity izay nabe resaka ny mpanara-baovao ny amin'ny fisian'ny kolokolo avolenta sy ny mbola fisian'ny tsy matomanota eto amin'ny firenena hatramin'izao tsy hita izay marina mikasika iny raharaha iny tsy hita ihany koa hoe hoaizany momba ilay raharaha hafa izay nambaran'ny Bianco fa efa eo ampelantanan'izy ireo raha ny fantatra aza dia tafiditra ho isan'ny mpanolotsain'ny candidat HVM iray nandritra ny fifidianana kominaly farany teo i Bekasy izany hoe toy ny efa afaka madiodio mbola eo ampamenona ny atao taratasy izay notakiany fitsarana ny Bianco ankehitriny raha ny fanazavana azo. Atoko fotsiny hoe izay ny fomba fijeran'ny fitsarana ny anjaranay dia ny mampita raharaha ny fitsarana rehefa enitsika moa zany ny fepetra izay takian'ny fitsarana ahafahany manisy toy ny an'ilay raharaha dia izay no anjaran'ny Bianco manatanteraka an'izay satria izay raha teo ny fahefana meny lalàna azy tsy dia tsika ny hoan'ny Bianco zany ao anatin'iny dossier iny izy miasa tsy dia natao ngambany hoe andeha hijery hoe inona no asan'ilay olona na inona no andraikitry olona fa dia manao ny fanadihadiana araka ny tranga izay nanomboany amin'ilay tota taratasy. Ireny rehetra ireny izay manampitroraka ny tsy fahatokisan'ny olom-pirenena intsony ny fitsarana. Ny fitsarana izay tafiditra ho isan'ny sampandraraha-mpanjakana ahitana endrika kolokolo betsaka indrindra raha ny antotanisa ny voaka farany. Manoloana iny raharaha andramena na be resaka ny maro iny efa eo ampanatsarana izany ny sarin'ny fitsarana izany ny ministera ankehitriny hoy ny minisitra. Ny raharaha bois de rose dia ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha dia aloha zareo manao ny asany mandinika azy izy ary manangona amin'ny profy rehetrarehetra dia izay vao entina hitsaraina ny raharaha. Eo anivon'ny fitsarana efa tsy azo atokisana mihitsy ny fitsarana ka zao zay dia miezaka maka ny fitokisanareo dia izay no ahafahany mahatonga anay miezaka manatsara trany na eo amin'ny asa na eo amin'ny olona tompona andraikitra dia anjaranareo no mitsara anay rehefa tena perinasa tanteraka ireo olona vaovao rehetrarehetra napetraka rehetrarehetra reny. Tsy voazao nefa no nilazana izany fiadiana amin'ny kolokolo eo anivon'ny fitsarana izany saingy tsy mbola hita izay asa mivaingana hatreto. Ankoatra izay dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny filoha vaovao eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Andriamatoa Razaferson Yery Arzandry sy ny tonian'ny fampanoavana vaovao Ramatoa Razafimelisoa Odette. Lafim-baovao tanteraka kosa indray eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena manameloka ny fihetsiky ny Frantsay mpikarakara ny lalaon'ny nosy ny filohan'ny komite olimpika malagasy endrika feno fahatezerana sy vinitra no nanendaha ny mpikarakara ny lalaon'ny nosy ny sainam-pirenena malagasy teny amin'ny atleta iray izay nandrompaka ny medaly volamena tamin'ny taranja haltérophilie omaly manaraka ny fitsipika vaovao mifeny lalaon'ny nosy izany fihetsika izany saingy ny fomba natanterahana azy no niteraka resabe ary saika nomelo ny akamaroany ny mpanara-baovao Fanadetiny. Nisoroky teny amin'ny saina efa teo amin'ny podium misy telo mirahavavy ary efa ho atolotra azy ny medaly izay no fitsipika amin'ny feny ary fenitra. C'est la cérémonie protocolaire
colère. Tsy tokony nitondra ny sainam-pirenena teny ambony podium ilay atleta malagasy noho ny fitsipika vaovao ifeny ilalao nosy saingy niteraka alahelo sy atezerana tamin'ireo malagasy nahita mivantana sy ireo nanarika izany tamin'ny internet kosa ny fomba nakany ilay sainam-pirenena efa nobaben'ny ralsonina izay vao avy nandrombaka medaly volamena. Nivelatra tsara ilay sainam-pirenena teny an-tanin'ilay atleta malagasy saingy naforiporitra ilay vehivavy tompona andraikitry ny Jeux des Îles kosa izany. Nanazava ny tompona andraikitra hafa fa ao anaty fitsipika ny hoe tsy entiny eny amin'ny podium ny sainam-pirenena. Araka ny fitsipika ao anatin'ny lalao tsy azo atao ny misalotra ny sainam-pirenena miakatra eo amin'ny podium. Antony taky nanalana ilay saina ary naveriko taminy zany avy eo. Baiko efa mipetraka mialohan'ny lalao zany ary tsy maintsy ampiariko foana ny fanaovana ny hira-pirenena. Raha ny fitsipika vaovao ny feno tao anatin'ny lalao no mandritry ny fanolorana ny maram-boninahitra, ny hira fanevany lalao no atao ary ny saina manamarika ny Jeux des Îles no asongadina. Taorian'ny fanolorana medaly naveriny ity lehilahy ity tany amin'ilay atleta ny sainam-pirenena malagasy. Raha ny nambaran'ny filohan'ny komite olimpika malagasy voatohitohina ny fiandrianam-pirenena ary mitazapotsy ny ministra nanatrika izany tany toerana. Za gaga hoe maninona ny ministra rehetra tany na naiky hoe tsy inona ny firenena izay mahazo médaille d'or no atao fa hymne de jeu. Zany zavatra zany tsy ary misy maneran-tany. Io lalao nosy io io zany lalao olimpika kely aty amin'ny Océan Indien. Mbola tsy misy hoe atao hymne de jeu ny Jeux olympiques zany de hymne de jeu rehefa misy médaille d'or de zay no zavatra fa tsy mety. Raha izay. Au niveau de l'organisation hoe anaraka norme européen. Fahatelo momba nio fomba nakana ny drapeau tena mekizy iny tena meloa koa zato isan-jato. Satria ny cérémonie io iny tena zava-dehibe indrindra noho le match ary eo zay ny tenenako hoe le fiandrianam-pirenena mihitsy voatohitohina tsy vitany hoe iny firenena malagasy. Fa mbola sotomba koa le drapeau, misy fomba fakana ny drapeau satria marina fa tsy azo atao mitondra drapeau. Ilay atezerana sy ilay vindavinda ary ny fisintomana ny sainam-pirenena sy ny famoriporetana izany no nahatonga ity raharaha ity ho lasa resabe. Nataony ity raha matoy ity taky izany ve raha toka sainam-pirenena amerikanina na sainam-pirenena frantsay. Maro no mahita fa finitsakitsahana ny asin'ny sainam-pirenena Madagasikara ity fihetsika ity. Fanatanjahantena raha teo no natao tokony ho fahatezerana sy fihetsika tahaka ireny ve no akana ny sainam-pirenena iray eny am-pelatanan'ny atleta na inona disoina amin'ny fotoana nitondran'izany. Inona no fihetsiky ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy amin'ity zava-mitrangy ity, trangy izay miseho imasom-bahoaka. Mikasika izay lalaon'ny nosy izay hatrany larana faharoa i Madagasikara hatreto amin'ny Jeux des Îles izay totosaina tsy amin'ny nosy La Réunion. Medaly volamena 10 no azontsika amin'ny ankapobeny. Milamina avokoa ny fanomanana raha nambarany sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanatanjahantena androany. Raha ny fanadinana natao mpilalao malagasy 2 sy mpanao gazety 13 no nolaviny masoivo frantsay ny vizan'izy ireo. Ary ny andindiny tanteriny Michel Aranardzon. Medaly volamena 12 ny an'i Maurice, 20 ny an'i La Réunion ary 10 ny an'i Madagasikara. Raha ny fanadinana natao ny atletisme no taranjana voaza ny ekipa malagasy betsaka indrindra fa ny sprint long 400, 800 ary ny 1500 mètres. Eo amin'ny taranja cyclisme, tennis de table, badminton sy ny handball kosa no tsy misongadina ny ekipa pirenena malagasy. Raha ny fanazavany sekretera jeneraly ny ministera ny fanatanjahantena androany, milamina ny resaka Jeux des Îles raha ho an'i Madagasikara manokana. Amin'ny ankapobeny misy fa lasa daholo zany, fa lasa androany misy vaky farany zany fa plus ou moins zany atleta tsy plus ou moins ny atleta lasa daholo fa mpanao gazety no mandeha androany sasatra malgré ohatran'ny problème rehetrarehetra zany dia misy problème fa plus ou moins fa vary daholo le misy.
andia amin'ny farany tamin'ireo délégationna malagasy no ny aingandroany raha ny fanazavana azo hatrany raha tsy ahivina délégationna ahitana olona 13 no tokony nanainga ho an'ny La Réunion 520 amin'izay no mpilalao raha toka 13 amin'izay ihany no lasa raha ny fanampim-baovao iray farany mpilalao malagasy 13 sy mpanao gazety 13 no tsy nahazo viza avy amin'ny masevoan'ny Frantsa hatreto aloha mazava fa tsy indrindra araka ny tokony ho izy ny fanomanana ny jeu des îles ho an'ny Madagasikara maro amin'ireo mpilalao tsy lasa ireo izay lasa tsy ampifanomanana hatreto tsy mampitsanga menatra ihany anefa ny valiny lalao ho an'ny ekipa malagasy miezaka amin'ny fomba rehetra izy ireo hanavotana ny asin'ny Madagasikara efatrandro sisa dia farana ny jeu des îles laharana faharoa i Madagasikara hatreto. Ivadika eo amin'ny pejy ny toekarena kosa indray isika tsy maintsy mirotsaka mandrindra ny vidin-tsolika amidy eto amin'ny tsena anatin'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao noho ny fiakara ny vidim-piainana fandrindrana sy famerana ny vidin-tsolika no atao fa tsy subvention fa matsimbola ny mpandraraha amin'ity lafiny ity miendanja hatrany ohatra amin'ny dolara sy ny euro ny sanda ny ariary antony amera ny fanjakana ny vidin-tsolika tsy mbola miantra tanteraka kosa ny vidin-tsolika tena izy na ny vérité des prix na nisy aza ny fiakaran'ny vidin-tsolika fanadihadiany Lily Rapiata. Tsy mbola niatra teto amintsika ny vidin-tsolika tena izy na ny vérité des prix amin'ny solika raha ny fanazavana ministry ny angovo. Ny fidinan'ny sandan'ny ariary izay manodidina ny 203 ariary ankehitriny mihoatra ny euro iray ary manodidina ny 704 ariary mihoatra ny dolara iray no antony nampiakarana ny vidin-tsolika teo aloha. Tsy maintsy rosoana tsikelikely anefa ny fampiarana ny vérité des prix raha ny fanazavany. Tsy mametra ny fidiran'ny fanjakana an-tsehatra amin'ny famerana ny vidin-tsolika ny fampiarana ny vidin-tsolika tena izy. Tsy toizana kosa ny subvention na misy aza izany famerana ny vidin-tsolika izany araka izay nivoatra nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly. Raha midina ny vidin'ny dolara raha oharina amin'ny ariary dia azo ampiarina tsara zay fanalalahana zay zany hoe ny vérité des prix ny tsara marina fa ny vérité des prix tsy manilika tanteraka ny administration des prix zany hoe azo atao tsara azo ny fanjakana atao tsara ny mametra ny vidin'ny solika ao anatin'izay vérité des prix zay. Tsy zakan'ny fiainam-bahoaka ny fisonitry ny vidim-piainana tao aorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika farany teo. Ny 27 volana Jona teo raha tsy ahivina no niakatra farany vidin-tsolika. Taorian'ny filazana ny fampiarana tsikelikely ny vidin-tsolika tena izy. Nahitana fiakarana manodidina ny 4,000 ariary ny sarandalana ao amin'ny zotra rezionaly ary nanambana ny apakatra ny sarandalana ihany koa ny fitaterana an-drenivohitra. Ankoatra io nahitana fiakarana manodidina ny 200 ariary hatramin'ny 500 ariary avy ny vidin'entana fampiasa andavanandro. Ny famerana ny vidin-tsolika amin'ny alalan'ny fanalefahan'ny fanjakana ny hetra samihafa sy ny vola alaina amin'ireo mpandraraha ihany hatreto no ahafahana manamaivana ny fiakaran'ny vidim-piainana io raha ny fanazavan'ny mpay toe-karena. Mifameno zany ny hoe vérité de prix sy ny réglementation zay anatin'ny fanjakana mihoatra amin'izay fluctuation ny vidin'io solika io mba elana any amin'ilay fiakaran'ny sombo-vidim-piainana goavana sy ny fiakaran'ny vidin'io solika io tampoka ho an'ny mpanjifa zany zany mifameno zany le izy ireo fa tsy mifanipaka akory. Araka izany, anentina ny banka amin'ny vola miditra amin'ireo mpandrarahany solika indray ve izany ny fanjakana aorianao. Mazava fa hiena ihany koa ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ity fandrindrana ny vidin-tsolika ity. Fanapa-kevitra izay anampitrotraka indray ny fahasairanana ara-bola manjo ny fanjakana ankehitriny, manoloana ny tsy fahatongavan'ny fanampiana avy any ivelany. Araka ny vaovao efa nentina taminao omaly misokatra ho an'ny rehetra ny fivarotana sy ny fanondranana volamena izay ny fanapa-kevitra anoraisy nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly. Hoentina ampitomboana ny vola miditra amin'ny kitapo-bola-panjakana zany raha ny fanazavana azo avy amin'ny sekretera jeneraly ny ministera ny arena stratéjika androany. Manay kosa ny mpivarotra volamena eny amoron-dalana fa resaka fotsiny ihany ity fanapa-kevitra ity tsekilan'izay tombony ho an'ny toe-karena malagasy zany raha ny hevitry ny mpay toe-karena. Fanadihadiany Michel Arnardzon. Fanapa-kevitra lehibe omaly no nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta raha toka tamin'ny fotoana ny tetezamita no foana ny fanalalahana amin'ny fanondranana sy fivarotana volamena ankoatry ny banky foibe voalaza omaly fa malalaka tanteraka izany ho an'ireo mpandraraha rehetra. Ny tena izy zany dia hoe alalahana zany le fitrandrahana fividianana sy fanondranana volamena. Zany hoe ny mpandraraha rehetra zay manana fahazoan-dalana anao an'io dia afaka manao an'ilay asany
fantatry ny olona rehetra mba ahafahany fanjakana koa am'izay fotoana zay ife bebe kokoa mba isy tamberimbidy iverina firenena am'le arena trandrahana vetontsika. Arak'izany entiny ampitomboana ny volamiditra eo amin'ny fanjakana sy ahafahana manara-maso ity fanapa-kevitra ity raha ny fanazavahana. Hatreto tsy mbola nivoaka amin'ny fomba ofisialy izany antony mampanay ireo mpivarotra sy mpividy volamena. Tahaka ny eto Analakely manodidina ny mpibizina volamena miisa 100 mahery no hita miodiody eto isan'andro. Raha ny fanazavan'izy ireo tsy matoky izany fanapa-kevitra izany izy ireo. Tsara le izy fa na izany raha tokony asiana fepetra ihany hoe malalaka le izy dia hoe malalaka tsy hoe mibanaka be fa mba hoe malalaka hoe afaka ohatra hoe mividy volamena ireny zao afaka hoe mahazo taratasy dia afaka mba manao ny asany ara-dalàna koa fa tsy enjikenjehana tsony apohanay mihitsy izany satria mba afaka miasa ara-dalàna izay tsy mitaitaina tsony. Etsy ankilany raha toa ka tsy fantatra mazava hatreto ny isan'ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity. Tsy fantatra mazava ihany koa ny vola ampidirina izany eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Mety ho tsara ho an'ny toe-karena izany saingy mila fanara-maso entitra hoy ny mpahay toe-karena iray. Famelana ny olona hitrandraka ary fisin'ny tsena. Le fisin'ny tsena mantsy mazava ho azy zany hoe fantatry ny olona mividina. Dia fantatry ny olona fivezivezeny hoe iza no nividy azy, iza no namokatra azy. Izay no azoazaina hoe tombontsoa azo amin'le hoe fisin'ny tsenana volamena zany. Fa raha ohatra tsy misy tsenana volamena mazava zany dia ohatran'ireny zavatra baranahany ireny misitrika ny olona mivarotra an'ilay izy. Fa iny zany azo atao hoe eny mpivoatsena iny mihitsy asiana tsena momba an'izany mihitsy dia izay. Amin'izay ny olona afaka mividy sy mivarotra sy volamena ananana. Hatreto efa maro ny volamena mivoaka ntsokosoko any ivelany ary tsy mampiditra vola amin'ny fanjakana. Tahaka ny ahoana nefa mba ho ahafahan'ny mpandraraha malagasy miditra amin'izany sehatra izany. Ny zava-nisy hatramin'izay mivoaka ny Dubai ny volamena malagasy, mivoaka ny amin'ireo firenen'lehibe hafa ary mpanambola malagasy vahiny avokoa no mahazo tombony sy lasa mpanay fefo amin'izany. Ireo faritra fitrandrahana volamena kosa sady ratsy lalana no mahantra ary sahiran-dava ny mponina any. Tsy vitan'izany fa tsy nisy hatreto famoahana ho mangarahara ny vola ampidirina volamena amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Raha ny fanazavana azy ivoaka tsy ho atsy ny fepetra rehetra mifehy izay fahalalahany ny fitrandrahana volamena izay. Isan'ny tena andrasan'ny maro ny hoe ahoana ny arovana ny fitizarana ny tsena, isorohana ny fanjakazakan'ny mpanambola amin'ity sehatra ity. Ahoana ihany koa ny arovana ny vahoaka mpitrandraka madinika, manoloana ny kitrano an-trano sy ny raharaha ny mpiavana izay mahazatra ny mpitondra firenena sy ny mpanao politika eto. Fantatra kosa fa iroso amin'ny fitokonana faobe ny mpiasan'ny orinasa mpanjakana Jirama manerana ny nosy ny alatsinainy io avy izao antony tsy nahafapo azy ireo ny fionana indromiataona tamin'ny tompon'andraikitra omaly sy androany. Na izany aza nilaza izy ireo fa sisy ny fahatapahan-jery sy ny fahatapahan'ny rano. Ny zava-misy ankehitriny anefa hatramin'ny idiran'ny resaka orinasa vahiny teto amintsika mitotsy akijana ny fahatapahan-jero amin'ny faritra maro ary mampitarena ny mponina izany nilaza kosa ny minisitra tompon'andraikitra fa tsy delestage ekonomika akory no misy fa fahatapahana fotsiny ihany. Fanadiny Gaeton Retsilavo. Tsy asa avokoa ireo mpiasa rehetra ao amin'ny fampandehanan-draharaha na administration eo anivon'ny orinasa Jirama manerana ny nosy manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Na izany azy, nilaza izy ireo fa tsy hisy ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano. Nametraka taratasy any amin'ny inspection du travail ny intersyndical sy nandefa any amin'ny direction générale fa ny mpiasan'ny Jirama rehetra manirana ny Madagasikara dia hanao grève générale manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Mandritra n'izany grève générale zany dia ny jiro mandeha, ny rano mandeha. Ny mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy ainan'ny mponina ankehitriny. Hatramin'ny fafitony volana Jolay, nidiran'ny resaka orinasa Amerikana Symbion Power teto amintsika saika ho isan'andro ny fahatapahan-jiro. Tonga hatrany tambajotra social Facebook, isan'andro ny fitarainan'ny mponina. Faritra na fokotany enimpolo eto an-drenivohitra sy ny manodidina no nanisany mpanao gazety tamin'ny alalan'ny fitarainan'ny mponina fa voan'ny delestage adiny 2 hatramin'ny adiny 3 isan'andro. Misy ireo faritra izay tafiakatra adiny 5, ohatra amin'izany ny Enitosy 67 hektara, Andavamamba, Rotodig Somazelle, Ambohitra Manjaka, Talatamaty, Ambohibao, Ambodivona, Ankadifotsy, Nanisana, Ivandry, Ampasapito, Mahazo, Sabotsinamiana, Rasalama, Besarety, Mahavoky, Andravoangy, Belera, Betongolo, Itosy sy ny maro hafa, Ankadivato, Ampandrana, Ambodivona, Ambohidrapeto, Andranomena, Ambatolampy, Ambohibao, Ankatso, Andoharanofotsy,
Tanjombato, Karaobato, Antanimora, Ampasan'ny Malo, Antsahabe, Ambanidia, Soamanandrariny, Ambohimanarina sy ny maro hafa hatrany Ambohimangakely. Tena tsy lasa misy loha ilay izy satria tena tapaka matetika. Izy avy eo koa anatin'ny iray andro efa indroa tapaka sady izay minitsy mba vitany hoe fefakadina na efa mahery ny adiny nefatra. Manelingelina be zany ilay izy satria tena ao anatin'ny lanao ohatra hoe vaovao ohatra zao tsy afaka mijery vaovao ianao satria ao anatin'izay mihitsy ilay izy ny tapaka. Misakafo ianao misakafo maizina ohatra zany. Tena mijaly tokoa satria io ny tena fototry ny asanay ato. Satria restauration zay dia tsy masaka daholo ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra vita simba. Tsy ny eto amin'ny faritra ihany no ahitana fahatapahan-jiro tahaka izany. Ny any Antsirabe ohatra raha ny loharanom-baovao azo efa zatra ny mponina isaky ny amin'ny 5 ora hatramin'ny 7 ora alina tapaka ny jiro. Eo ihany koa ny any amin'ny faritra toa ny Toamasina, Fianaratsoa, Majanga, Toliary sy ny sisa. Malaza ankehitriny fa noho ny fanomezana ny fitantanana ny ivitoerana misy ny milina mpamokatra eo ampelantanana Amerikanina ny mahatonga ny vahiny hanapaka araka izay tiany ny herinaratra ankehitriny. Nilaza kosa ny ministra fa tsy délestage économique no mitranga fa fahatapahana vokatry ny tsy fahatomombanany ny fitaovana. Mety tsy ho délestage le izy fa mety ho coupure. Samihafa mantsy izy io. Ny délestage dia midika coupure fa ny coupure tsy ho délestage foana. Ny délestage fanahinina na noho ny antony teknika na noho ny antony économique zany hoe fitsitsina ny solika ohatra. Fa ny coupure dia indraindray tranganjavatra matetika tranganjavatra noho ny tsy fetezan'ny réseau anay. Itsorina aloha fa efa somary antitra ihany ny réseau an'ny Jirama ka ahitana problème teknika tsy indraindray. Araka ny loharanom-baovao azo ihany koa, voalohan'ny fanjakana ny volan'ireo orinasa tsy miankina mpamatsy herinaratra miara-miasa amin'ny Jirama ka matapaka izany. Herintaona sy tapany izao, tsy manana vahaolana mazava ny fanjakana malagasy, tsy manana vahaolana mahomby azy tsapahitanana ihany koa. Fehiny, tsy mahavaha ny délestage ny fitondrana hery Rajaonarimampianina, raha nampanantena ny filoha fa hamaha izany ao anatin'ny 3 volana, fony izy mbola nanao propagandy. Tranga izay manam-pirofo fa lainga ary famitaam-bahoaka ireo fialana bala samihafa natao hatramin'izay. Fa lafim-baovao amin'ny pejiny toe-karena trano injantsika ny fampahalalam-baovao tantsa manodidina ny arivo avy amin'ny lafy valon'ny nosy no mandray anjara amin'ny andiany fa 7 amin'ny hetsika Fiermata famboleny fiompiana fanofanana varotra fampiratiana ary fizarana traikefa amin'ny matianina sy ny mpitsidika ireo no isingadina mandritry ny 5 andro isiny ity hetsika ity. Misy ihany koa toy ny isan-taona ny varotra fampiratiana ataon'ny tantsa sy ny mpanjara-madinika ary salatsalany amin'ny trano eva samihafa. Fa eo amin'ny vaovaony sosialy kosa ny fanana fahaizana manokana sy ny fandaliana pahaizana nataon'ny tena amin'ny hanavan'andro no isan'ny mampaharitra ny asa tanana iray. Asa iray fa indray no entina amintsika amin'ity androany ity dia ny fanamboarana vitrine izany. Ny asan'ny famantanan-tsoa Jean-Claude eny Ampefiloha no entin'ny Mikael Ramarolatana sy ny fanadinana manaraka ity. Efa niasa tamin'ny orinasa ty raim-pianakaviana ity saingy ny fiezahana dia ny safidiny hanao asa tena. Niainga tamin'ny fanamboarana sezakely tany an-trano ny Rafamantanatsoa Jean-Claude ary izao nivarotra izao ka manamboatra ary mivarotra vitrine ety Ampefiloha. Ny hazo, lakôly, ny fantsika ary ny fitaratra ireo ny akora fototra ampiasainy izay alainy any amin'ireo orinasa mpamokatra izay akora izay. Ty zany bebe kokoa ny akora amin'ity par rapport an'le vilany kokoty. Izay no natonga anany safidy an'ity zay. Ny fananana tanjona mazava no mampandroso ny asa tanana malagasy ataon'ny Rafamantanatsoa Jean-Claude ary toe-tsaina tokony hananan'ireo mpanao asa tanana malagasy rehetra ny toy izany raha ny fanazavany. To-tsaina dia hoe fa asa le izy taleta men'Andriamanitra dia tsy maintsy atao tsara. Arakaraka le izay miasa tena arakaraka le fahatongavana. Indray amin'ny fito ny tonga dia miala amin'ny 4 amin'ny 5. Tsy voatery zany le izy. Ireo mpivarotra hani-masaka ny ankamaroan'ireo mpanjifa isan'ny manafatra amin'ny vitrine amboarin'ny Rafamantanatsoa Jean-Claude ihany koa ireo izay avy any amin'ny faritra. Ny hamafin'izany no mampitombo ireo mpanjifa eto amin'ny Rafamantanatsoa Jean-Claude. Matetika misy manafatra hoe any ivelany ankoatra ny eto Antananarivo zany amin'ny faritany dia manodidina eto Antananarivo ihany koa.
manomboka amin'ny 4 ariary ny vitrine amidiny. Mahavelona ny asa saingy mbola manana nofinofiny ny anangana télé lehibe iarahany amin'ireo zanany izy. 5 taona nanaovana ity asa ity ny tenany ary vadinasa ho an'i Jean-Claude sy tombony ho azy ihany koa ny fahaizana mandoko trano izay vola hafa miditra ho azy ankoatra ny 7 alina ariary isan-kerinandro ampidiriny amin'ny fanamboarana vitrine. Any ivelany enim-bolana ty aoriny tsy nahitana ilay fiaramanidina MH370 ny kompania Malaysia Airlines manomboka manao fanadihadiana amin'ny alalan'ny ampahan'ny vatan'ny fiaramanidina hita tao amin'ny nosy La Réunion ny herinandro farany teo. Ny tompon'andraikitra androany ao amin'ny trano fitilian'ny tafika ao Toulouse no antanterahana izany aorin'izay no ahalalana marina raha ity ilay fiaramanidina MH370 tsy hita ny volana martsa 2024 no tsy nahitana popoka i fiaramanidina io sy ny pandemy hatramin'ny 5.7 tao anatiny ary ny mpanamory tany amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana no voafaritra fa ny anjerany tany amin'ny sisin-dranomasiny La Réunion kosa nahitana ny ampahany elatry ny fiaramanidina ny herinandro farany teo. Ny farany herinandro zao ny voany valan'ny fanadihadiana raha nambara ny praiminisitra lefitra australiana. Ireto tsy aim-baovao reto kosa namaranantsika ny fiarana ao amin'ny tianio ity. Mitaky ny fandraisan'andraikitry ny Bianco sy ny Samifine mahalohany tsy fanarahan-dalàna andritry ny 50 be tanàna farany teo ny fiarahamonim-pirena Panorama sy ny 50 KMF Knoe. Malalaka tanteraka ny fandrana sy fivarotana volamena taoriny ny fanapahan-kevitra nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly tanjon'ny fanjakana ny fampitomboana ny volamiditra ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Nanomboka androany aritra 5 andro ny hetsika fiermada ary tapitra ny 770 ora no meny piasan'ny jirama ao ny fanjakana iroso amin'ny fitokoana ny piasan'ny ity orinasa panjakana ity manerana nosy ny alatsinainy ho avy izao mifarana hatreo ny fampahalamba-baovao raha pitsy tahaka izy indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte Tana Waterfront, un mot de Fantar revukaja Natura, Isanufkar la vernis afka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, Silhouette Institut, Nature.